Mbola hiady mafy aloha zany ny Jean-Michel sy ny Knapsa Sport toka mbola mieritreritra nio laharana voalohany amin'ity faninanana ity satria dia samy manana heridrika avokoa zany zao ny ekipa efatra indray hiady zay io laharana voalohany zay. Tokony natao anio alahady zany ny lalao famaranana eo amin'ny le atao hoe Coupe de la Ligue dia voatery ahembotra amin'ny andro manaraka zany satria noho ny antony tsy maintsy misy fikarakarana atao amin'le kianjan'ny Mahamasina ny maraina zany maraina ny alahady hiatrehana an'le poule des as ny hariva zany dia tsy tratra ny fotoana rehefa nanontaniana mpikarakara ny kianja satria tsy maintsy misy zavatra maromaro zany somary fanamboarana kely amin'le kianja ny maraina dia izay ny antony tsy maintsy hanemorana an'izy amin'ny andro manaraka ary nanapa-kevitra ny ligue fa ho atambatra daholo zany le finale anankitelo zay mbola tsy vita dia ny finale ny vehivavy dia finale ny Ligue 2 ary ny Coupe de la Ligue fa dia ho tenenina amintsika manaraka fa dia ilana tsiny amin'ny petit baolina kitra eto Analamanga sy ny mpitatana ny club zany fa amin'ny andro manaraka sika ataontsika metimety.